Salama daholo io ndao ara ho resana amintsika ireo listy ny kandida rehetra izay mitarika vonjimaika amin'izao fotoana izao ka anombontsika an'izany ny tamin'ny andro ny 1 Mey lasa teo ary ho toizantsika ny tamin'ity androandroany voalohany volana jona ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba afahana mandravona ireny hevitra rehetra ireny lavatsika video manaraka eo tsarovo ny milike ny video antsika ary azadino hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay levany am'sisy sy tomatatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa vetrany tonga de vavany ndao ary milohany idirantsika amin'ny fitantarana faobe ireo zay mitarika vonjimaika amin'izao fironam-bokatry ny fifidianana izao dia tsara ny mampatsiahy amintsika rehetra ny zavanitranga tamin'ity herinandro ity izay tany Tsiombe no nitranganyity zavatra ity izay nisy nandoro ny birompartry ny seni tany Tsiombe tany araky ny vaovao avy any an-toerana dia noho ny ahiahy amin'ny halabato na ihany koa hatezeran'ny mponina any an-toerana raha ny angom-baovao azo no antony nahatonga an'izao resaka fandorana any birompartry ny seni tany Tsiombe izao andrasana araka izany ny resaka ofisialy mahakasika an'ity raha ity izay hita fa tena kilany afo ny birompartry ny seni any Tsiombe ihany izay tsy tana intsony izay afo zay fa ny vatim-pifidianana izay niparitaka etsero ny sisa hitan'ireo mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka rehetra any an-toerana na de eo aza ny hatezerana sy ny fahadisom-pantenana amin'ny fivoahany voaka-pifidianana izay mety tsy ny fanaraka amin'ny sainy rehetra dia tsara foana ny mampatsiahy fa raharany lalàna ny tranga tahaka antony ka dia samia mitandrina ary samia mampitony ny fony hatrany mandra-pahiandrasana ny voaka-pifidianana ofisialy izay ho avoaka na CC afaka andro vitsivitsy eo ndao amin'izay ara ho tanterina amintsika ireo zay kandida izay mitarika vonjimaika amin'izao fotoana izao ka ny tamin'ny andro ny 1 Mey no ho tanterina amintsika amin'izany atomboka antsika avy any amin'ny distrikany Ivohibe izay any amin'ny fahatry ny Horombe izany Ivohibe izany ka ny kandida izay mitarika vonjimaika any an-toerana amin'izao fotoana izao dia kandida izay miaraka amin'ny Irmar izany hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina raha mananjara soa Clarisse Eugénie izay nahazo vato 2521 amin'ireo olona rehetra zay tonga ny fidy 5676 ka manome salanisa 46,08% ka izy izany no mitarika any Ivohibe amin'izao fotoana izao raha any amin'ny distrikany Mahabo indray any amin'ny fahatry ny Menabe dia mbola ry zareo miaraka amin'ny Irmara ihany no mitarika any an-toerana any Andrianirina Narcisse izay nahazo vato 1063 tamin'ireo tonga ny fidy 2200 ka manome salanisa 49,28% izany hoe mbola ry zareo ao anatin'ny Irmara ihany zany no mitarika any Menabe izay ao amin'ny distrikany Mahabo ao raha any Miandry Vazo indray dia ry zareo avy ao amin'ny vonan'ny firaisankina no mitarika any Miandry Vazo any tsy iza moa izany fa rakotony iaina Lova Adrien Marie izay nahazo vato 928 tamin'ny ireo tonga ny fidy 2586 ka manome salanisa 36,81%. Any amin'ny distrikany Manja indray mbola any amin'ny faritra Menabe ihany dia ny antoko indépendant no mitarika any an-toerana any izany hoe Andriamatoa Tovinay izay nahazo vato 832 tamin'ireo tonga ny fidy 2266 ka manome salanisa 38,15%. Any Morondava indray ao amin'ny distrikany Menabe hatrany dia ry zareo avy ao amin'ny volany firaisankina ihany no nitarika amin'izay laharana voalohany izay any an-toerana amin'izao fotoana izao tsy iza moa izany fa Andriamatoa Mamy Merson Clavier izay nahazo vato 2674 tamin'ireo tonga ny fidy 5185 ka manome salanisa 52,65% izany. Any Ambovombe Androy indray ao amin'ny faritry ny Androy ao dia ry zareo miaradia amin'ny sika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina no mitazona laharana voalohany amin'izao fotoana izao. Tsy iza moa izany fa Milavonjy Andrianasy Philobert izay nahazo vato 5311 tamin'ireo tonga ny fidy 6331 ka manome salanisa 86,81%. Any Benenitra indray izany hoe any amin'ny faritry ny Atsimondrefana dia ry zareo avy ao amin'ny Irmar hatrany no mitarika izany hoe ry zareo avy ao amin'ny sika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina izany. Andrianandrainy Théophile Christian izay nahazo vato 224
tamin'ireo tonga ny fidy 564 ka manome salanisa 40,88%. Any ampanihy ouest indray mbola ao amin'ny faritra atsimo andrefana hatrany ny mitarika amin'izao fotoana izao dia ry zareo avy ao amin'ny iromara hatrany izany hoe isika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelina izay nahazo vato 1628 tamin'ireo tonga ny fidy 3293 ka manome salanisa 52,18%. Any amin'ny distrikany Morombe ao amin'ny faritra atsimo andrefana hatrany dia ny mitarika amin'izao fotoana izao ny antoko indépendant Mazavaloha Ramonsoa Johnson Herzo izay nahazo vato 466 tamin'ireo tonga ny fidy 1210 ka nahazo salanisa 39,59%. Ao Toliara faharoa indray mbola ao anatin'ny faritra atsimo andrefana izay hatrany dia ny mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy ao amin'ny Irmara izany hoe isika rehetra miaraka amin'ny rajoelina izany. Andriamatoa Tsitara Roger Osman izay nahazo vato 2270 tamin'ireo tonga ny fidy 3688 ka nahazo salanisa 63,43%. Any am-parafaravola indray ao aloatra mangoro ny mitarika amin'izao dia antoko indépendant izay iarahana amin'ny Vololomboangy Tsironiaina Narindra nahazo vato 1151 tamin'ireo tonga ny fidy 3657 ka nahazo salanisa 32,31%. Any Maroantsetra indray izany hoe any amin'ny falitra Analanjorofo amin'izao fotoana izao dia mitarika ry zareo miaraka amin'ny andro rajoelina izany hoe ao anatin'ny antoko Irmara zany Dina Romial izay nahazo vato 3979 tamin'ireo tonga ny fidy 6992 ka manome salanisa 58,31%. Any Mananarano indray ao Analanjorofo hatrany dia ny mitarika amin'izao Andriamatoa Samuel izay miaradia amin'ny antoko Irmara ka nahazo vato 1807 amin'ireo tonga ny fidy 3128 ka nahazo salanisa 58,67%. Any Soaniran'ny Vongo indray ao Analanjorofo hatrany dia mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo avy ao amin'ny Irmara Ramonsoa Rakotonirina Johnny Wari izay nahazo vato 1784 amin'ireo tonga ny fidy 3661 ka manome salanisa 50,35%. Any Vavatenina indray mbola ao anatin'ny Analanjorofo izay hatrany dia mitarika amin'izao ry zareo avy ao anatin'ny antoko Irmara ary tsy dia mifanalavitra moa ny elanelam-bato any an-toerana amin'izao fotoana izao tsy iza moa izany fa vola mahazaka Félix Boris izay nahazo vato 540 tamin'ireo tonga ny fidy 995 ka nahazo salanisa 55,50%. Ao Fenorivatsinanana ao Analanjorofo hatrany mitarika amin'izao Michel Bavy Angelica izay nahazo vato 2532 amin'ireo tonga ny fidy 6492 ka nahazo salanisa 40,18%. Any Marilambo indray ao amin'ny faritra Antsinanana mitarika amin'izao ry zareo avy ao anatin'ny antoko Irmara Randranasolo Augustin izay nahazo vato 1586 amin'ireo tonga ny fidy 2849 ka manome salanisa 56,58%. Ao Mahanory indray ao amin'ny faritra Antsinanana hatrany mitarika amin'izao ry zareo avy ao amin'ny Irmara Manasoa Donatang izay nahazo vato 1567 tamin'ireo tonga ny fidy 3229 ka nahazo salanisa 49,76%. Ao Toamasina faharoa indray mbola ao amin'ny faritra Antsinanana hatrany mitarika amin'izao ry zareo avy ao anatin'ny antoko Irmara Roailahy izay nahazo vato 3132 tamin'ireo tonga ny fidy 5353 ka manome salanisa 61,82. Any Besalampy indray ao amin'ny faritry ny Melaky mitarika amin'izao ny kandida izay natolotry ny Irmara Sylvie Liva Gervais izay nahazo vato 586 tamin'ireo tonga ny fidy 1220 ka nahazo salanisa 49,16%. Any Tsaratanana kandida tokana ihany ny azy ao amin'ny distrikany Betsiboka ka mazava ho azy fa tonga dia avy hatrany nahazo vato 100 moa ity kandida izay ao Tsaratanana ity izay natolotry ny Irmara Randriamalala Tony izay nahazo vato 646 tamin'ireo tonga ny fidy 663. Any Akandreo distrikany Betsiboka mitarika Vonjomaika ny kandida indépendant Rasolofiniaina Joseph Robin izay nahazo vato 697 tamin'ireo tonga ny fidy 2363 ka manome salanisa 30,46. Any distrikany Benenitra indray dia mitarika amin'izao ry zareo avy amin'ny parti vera Hasiny Madagasikara Razafindramasy Faralahy Clestin izay nahazo vato 219 tamin'ireo tonga ny fidy 564 ka nahazo salanisa 39,96%. Izay ny masaka azona roso tomboky lasy tomboky vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina ndray ny hevitra rehetra rehetra rehefa video manaraka eo tsarovy ny milike ny video antsika ary aza dino toraka izany hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tambatambatagasy tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.